Andro iraisam-pirenena ho an'ny boky sy ny mpanoratra ny androany tamin'ny alalan'ny tsenam-boky boky teny amin'ny zaridainan'Antaninarenina teny no nanamarihana izany araka izao tatim-baovao hoetin-drotsy rakoton'indray sy Stefana Razafy mandimby izao. Androany fahatelo amby roapolo ny volana aprily ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny boky sy ny zon'ny mpanoratra. Anisan'ny mankalaza izany isika eto Madagasikara ka ny tsenam-boky izay tanterahana etsy amin'ny zaridainan'Antaninarenina no nentina nanamarihana izany. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly ny tsenam-boky. Anisan'ny mampiavaka ny andian'ny fahavalo amin'ny tsenam-boky amin'ity taona ity ny fankalazana ihany koa ny fahasivifolo amin'ny 100 taona ny nanoratana ny teny malagasy amin'ny teny latina. Tany aloha tamin'ny andro nandrenam-polomerina tamin'ny tapany fiandohan'ny nanjakandradama dia sorabe nanoratana ny teny malagasy fa teo ampantikana baiboly sy fampianarana tsikolo ny misionera dia mitondra ny raharaha teo anatrehan'ny mpanjaka hoe ahoana tokoa ary ny tena mety hanoratana ny teny malagasy, atao amin'ny sorabe ve sa atao amin'ny soratra latina. Dia namoaka didy radama rainy 9 mars 720 hoe ny soratra latina no anoratana ny teny malagasy ka ny renin-tsoratra anglisy fa ny zanatsoratra frantsay no amakina azy. Dia izay azo lazaina hoe didy nivoaka 760 taona zay no loharano niteraka niony ny fampandrosoana teto Madagasikara. Ny sekolo zany nitatra ny fanaovana brity tonga ny fampianarana amin'ny lafiny teknika sy ny kanto zaitra fanaovana hira sy ny takizany ny tombo ny fanaovana gazety tateorina ireny rehetrarehetra dia nateraka ny soratra daholo reny. Dia hoy ny teny faneva mpanjinitsika amin'izao tsenam-boky zao hoe ny boky andro mampijoro ny teny malagasy. Ho an'ny fikambanana mampiely baiboly dia natao mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny ny fampitanany baiboly, izany hoe natao hifanaraka amin'ny teknôlôjia vaovao. Nisy araka izany ny famoahana ny kapila mangirana mirakitra ny baiboly izay afaka henoina mandritry ny herintaona. Amin'ny vidiny mirary avokoa ny boky eny amin'ny zaridainan'Antaninarenina ary ny hetsika dia tsy hifarana raha tsy ny zoma ho avy izao.